Vatsim-panahy etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaka sika tompoko. Hitako ny fahorian'ny oloko, reko ny fitaraina ny fantatro ny alaheringa, efa hidina ho izao hamonjy azy. Zany teninao zany Jesosy no tsy mahinainy mangina manoloana an'izany satria ampatsiahy anay foana fa tsy mitsahatra ianao miezaka mijery anay, mitsinjo anay, mikarakara anay. Ary indrindra maneho anay fa tsy hamelanay irery ianao mamakivaky izao tontolo izao. Ataonay ny angina tokandreky izay miompo miom-panahy amin'izao maraina zao isaotranao, hideranao ary amy voninahitranao feno. Ianao le Andriamanitray, lay tomponay, lay mpanjakanay. Misaotra ny amin'ny fitehirizanao anay tamin'iny aliny, misaotra fa noho ny amin'ny fitiavanao dia marinao aminay indray androany fa ampoanay tokoa ny fahasoavanao. Manoloana ny zavatra rehetra izay iainanay nefa izay vitanay teo anatrehanao dia mbola say ihany koa izay mbola mangataka famindrapo, famelan-keloko aminao amin'izany rehetrarehetra zany satria tsy natanteraka ny sitraponao atsakany sy andavany. Ka na inona vitanay tsirairay aby teo anatrehanao dia mila heliko ianao ary amindra foanay tokoa ka hitahiry anay ambany elatry ny fahasoavanao. Anafatranay indray ianao, hiteny aminay ianao, ananatranay ianao, amasiny teny izay ambara fa hiatraika feno aminay tsirairay aby mba ho voninahitry ny anaranao. Dia misaotra betsaka Jesosy, misaotra Tompo malalo. Aleluia, amen. Dia ampitomboina antsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana, omba ampiadana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny boky ny filazantsara indray no mitompo antsika angalana ny vatsy izao maraina izao. Filazantsara ny Marka toko 2 andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Marka toko 2 andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Rehefa hita dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Ary no niditra tao Kapernaona indray Jesosy, rehefa afaka andro vitsivitsy, dia rehefa tao an-trano izy, ka dia tafango na ny maro, ka tsy nisy toerana intsony na teny anoloan'ny varavarana aza, ary izy nitory teny taminy. Ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary ny paralisisa eo aminy, izay nolanjainy efada. Ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahany vahoaka, dia nanesora ny tafon'ny trano nitoeran'i Jesosy, ka noho ny efa voasokatra dia nampidininy teo amin'ny fandriana izay nandriny ilay marary ny paralisisa. Ary Jesosy noho ny nahita ny fon'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralisisa hoe, anaka, voavelany heliko ao. Amen. Tratran'ny alemen'ny vatana iray manontolo ity lehilahy iray riavana ka mahonena ny mijery azy. Ary noho izany dia olona efatra no tsy maintsy mitondra azy eo ambonin'ny varavarankely. Rehefa resy lahatra nefa ireto olona efatra ireto, fa i Jesosy irery ihany no manana ny fahefana hanasitrana ilay malemy, ary noho ny herim-polo vokatry ny finoany dia nanaisitra ny tafontrano izy ireo, satria fantany fa izany no an'ny fomba azahoany mitondra ilay marary eo an-tongotry Jesosy noho ny abetsahany vahoaka tonga teo. Ary izay riavana ilay firosoana amin'ny finoana masina sy marina. Toy ireo fagagana maro miseho rehefa mifanena amin'i Jesosy ary dia mihoatra lavitra noho izay nangatahana taminy no nataon'i Jesosy. Ka hoy izy tamin'ilay marary hoe, anaka, voavelany heliko ao. Ny marina mantsy dia tsy ao anatin'ny fikasan'Andriamanitra mihitsy ny hamelan'ny olony hijaly ao anatin'ny aretina, na amin'ny endrika inona izany na amin'ny endrika inona, satria ireny rehetra ireny dia vokatry ny fiaim-pahotana eo amin'ny olombelona. Maro tamin'ireo olona nanatrika teo dia ireo mpanoran-dalàna sy fariseo no nimonimmonina hoe iza no mahavela heliko
afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Marina tanteraka ny voalazany ireo olo ireo, saingy Jesosy angeno zanak'Andriamanitra, ary Andriamanitra rahateo izy ka afaka ny manasitrana ilay malemy, ary izay indrindra no nataony ka nitenenany hoe mitsangana, be tao ny fandrinao ka dia nitsangana ilay lehilahy. Fa izao, ilay tena olana aloha no mikarakarain'i Jesosy voalohany indrindra ka nilazany hoe anaka voavelany irikao. Ny fahotana tokoa mantsy ry havana no loharano-karetina rehetra, ary mila vonjo maika izany. Ny fahotana no loharano-nipoirany fahorian'ny olona rehetra, ary loharano-panaintaina. Ny dokotera izay tena mahalala ny tokony ataony mantsy, dia tsy mianina fotsiny amin'ny fitsaboana ny soritra retina hita ety ivelany, toy ny hoe hafanana na fanaintainana, fa miezaka manangona ny fototra nipoiran'ilay aretina mihitsy izy. Ianao izay miaino izao fampahirezana izao angamba mety miandrandra fanasitranana amin'ny lafiny rehetra, ary te ho afaka tebiteby, te ho afaka amin'ny olana mianjady aminao io, na koa te ho afam-panadinana, na te hahita asa velomana angamba, mba ahomby amin'izay atao, eny te ho sitrana amin'izay aretina ara-batana mihitsy ihany koa azy. Sa kosa ve ianao ilay milaza fa tena milamina ny fiainanao ka mahatsiaro fa tsy misy zavatra manahirana intsony? Ry havana, na ianao karazan'ilay olona voatanisa voalohany, na ianao karazan'ireo olona faharoa, tsy misy hafabe isika fa samy manana ilay olana lehibe sy maika indrindra amin'ny fiainantsika, ilay fahotana. Ary izay no mampametraka fanontaniana amintsika hoe anisan'ireo tena mino an Jesosy ilay nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ve isika? Ary anisan'izay tena mino ny famaty ho anao Jesosy, ary tena tsapanao tokoa ve fa efa voavela heloka ianao izay mihaino ankehitriny? Fa milan-keloka izay omeny antsika isaky ny mibebaka isika. Io mantsy no mahamaika an Jesosy, ary mbola vonina izy ny hanome anao izahay ny famelan-keloka izany, na dia izao anio izao aza, satria fantany fa ianao ilay antsony ho marina sy ho masina. Hoy ny voalaza ny mpanao salama raha nanambara ny faminaniana ny amin'ny namantsihana an Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izy ka nilaza hoe manindrona ny tongotro amatanako izy. Ary dia matsiaro ilay fanontaniana hafahafa napetraka ity mpampianatra sekolelady iray tamin'ny mpianany tena ry havana. Fa hoy mantsy ilay mpampianatra hoe moa ve any an-danitra misy zavatra izay nataon'ny tanan'olona? Namalitsy ny ambaamby ilay mpampianatra, dia mpianatra zokony indrindra, ka niteny hoe tsy misy tompoko. Tao an-tsainy tokoa angamba ilay voalaza ny Isaia mpaminany hoe izao no lazain'i Jehovah, ny lanitra no seza fiandrianako, ary ny tany no fitoeran'ny tongotro, fa izao zavatra izao no nataon'ny tanako. Ary ianao, ahoana no avalinao izany fanontaniana izany? Ny marina ry havana dia misy tokoa ny asa tanan-draolombelona ny an-danitra. Tsy ino izany fa ilay ratra eo an-tanana ka tanana matongotra ary eo amin'ny lamvon'i Jesosy. Taoriana itsangana tamin'ny maty mantsy, dia mbola hita teny aminy ireo olatry ny ratra izay nataoko sy nataonao tamin'ny nanomboantsika azy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary naseho tamin'ny mpiana izany araka ny voalaza amin'ny Jaona 2:20. Satria andro vitsivitsy tateo aoriana nitsanganany tamin'ny maty, dia hoy izy tamin'ny Tomasy hoe ateo feto ny ratsan-tananao, ka jereo ny tanako, ary ateo feto koa ny tananao, ka ataovy eto amin'ny lamivoako. Ry hava malalo amin'ny tompo, misy asa tanako sy asa tananao tokoa any an-danitra, ary izay ilay tsy maintsy ho hitako sy hitanao rehefa tonga eny amin'ny rao an Jesosy. Ahoana moa ny voalaza ao amin'ny bokin'i Zakaria 3:13 tapany farany, isy anontany azy hoe
inona itony ratsy amin'ny tananao tony, dia ony valiny hoe naratra tao an-trano sakaizako ireny. Isika izay mino izany rehefa miveriny Jesosy ka hita ilay mpamonjy antsika mitondra ny marika tsy azo vonoina noho ny fiaretany ho antsika isika, dia homenatra sy hangahay raha mbola tsy nandray ny famelan-keloko amin'izany fahotana izany. Rehefa ilazany Jesosy fa tao an-tranonao tokoa, tato an-tranoko tokoa no nanazahoany ireny ratra ireny. Mazana tokoa angety ao Jerosalema antsika eo ihany no tena amatihetsika an Jesosy amin'ny hazo fijaliana, ary dia ao amin'ny Jerosalema antsika eo ihany izy no miandry antsika hibebaka ifona, ary tena hiala amin'izay fahotana izay ka andraisantsika ny famelan-keloko. Ko miantso anao ny hafatry ny Tompo androany hoe miverena dia ny mbola nomeny fotoana hibebahana, ary meteza ry havana itenenan Jesosy hoe tonga ao hanafaka anao ao anatin'ny zioka ny Satana, satria anao ilay mpanota vonona hibebaka ka namafisany ilay teny mamy hoe anaka voavelany eloko ao. Ary izay rehefa monjena sy lalakivoana amin'ny fiainam-pahotana atolotro ny Tompo ho antsika. Anio ary ny Tompo ty ilaza aminao ihany hoe hodioviko ho afaka amin'ny elony rehetra izy, ka velako ny elony rehetra izay nanontany sy nihodinany tany. Tadidio tsara kosa nefa ry havana fa fanameloana no miandry antsika raha mbola mandasy mihodina tsy hibebaka sy tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Amen. Ivavaka sika Tompo. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanay masinao, lehibe loatra ny hafatra nomenao anay, satria izay famelan-keloka izay no lalana anankiray izoranay ihany koa mandeha ao amin'ny lanitsao, ao amin'ny fitiavanao, hanjaka ao amin'ny fanjakanao. Famelan-keloka izay tonononao teo amin'ny hazo fijaliana tokoa mantsy, tao anatin'ny fangiry firiana ka nitenenanao raha eo mamelany elo fa tsy fanontany izay atao. Kehitriny ianao mbola miantsoantso anay hiverina eo aminao indray, hampafantatra nefa zava-poana ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Tsy tona tokany hitana alahelo amin'izy amin'izy izay, hitana fahasorenana amin'izy izay, satria inona moa izay zao hoe no hitana lolo-po amin'ny olona sakaizanay na asehonay namanay, nefa mbola ratsy noho izany ary izay manoloana an Jesosy. Jesosy ianao ilay niteny hoe voavelany eloko ao fahazamanota intsony. Anio izay hibebaka tanteraka, ka mba hianatra ny teninao ihany koa hoe mamela ny eloko ny fahotana izay nanao ratsy taminay izay, satria lehibe loatra ny fitiavanao anay. Anio Jesosy ho raisinay koa ny famelan-keloka ao, ka azahoana indray hiditra ampitiavanao amin'ny fanjakanao. Jereo reto vahoakanao izay nandre ny hafatra ao teto, zavelanao iziroziry ao anatin'ny fahatezerana, hitana lolo-po, hitana tsy fankatiavana, fa le didy vaovao nomenao anay hoe fitiavana mandrakizay no tiavako anareo, ary didy nomenao anay tokoa dia mba hifankatiavana tsirairay aby. Fa raha tena mifankatia izay dia tena miaina ao anatin'ny famelan-keloka. Mankasitraka Jesosy, mankatela no ny hafatra ao, ary mametraka ny tsirairay eo ampelantananao. Ka dia marino aminay ara Jesosy, ilay tsodraninao masina ka nitenenanao hoe aza matahotra ary ilay malala indrindra fiadanana ny eo anao. Mahereza, mahereza izao mombanao anio ampitso ary mandrakizay. Amen.